Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokintsika indray no iarabana antsika rehetra amin'ny fifaliana manatrika izao fampianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, indreto izay zanakao, vonona hiaino ny fampianarana izay voalazan'ny teninao. Dia omeo anay ny fanahinao masina mba hampianatra anay tokoa izay tokony ataonay sy izay tianao ataonay zazakely. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fampianarana izay arahantsika androany indray rakizy dia ao anatin'ilay resaka mikasika ny mpiandrondry ihany. Fa ny ho hitantsika manokana androany dia ny fizarana ny vaovao mahafaly. Ny fizarana ny vaovao mahafaly. Izany dia hitantsika ao amin'ny teny izay efa nivakiantsika teo aloha ihany hoe Lioka 2:17 mitantara ny zavatra izay nataon'ny mpiandry-ondry ary noho ny efa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Nandray ny vaovao mahafaly ny mpiandry-ondry. Nahita ny Jesosy zazakely izy. Nizara ny vaovao mahafaly tamin'ny manodidina azy izy. Fa ny hojerevantsika androany dia hoe isika koa tokony mba hizara ny vaovao mahafaly tahaka nataon'ny mpiandry-ondry. Dia ahoana ary ny ahafantarantsika hoe inona ilay vaovao mahafaly ho zaraintsika. Dia isika koa izany tokony hay hoe dia ahoana ary izany nataon'ny mpiandry-ondry, ahoana ny atao mba ahafahantsika mizara ilay vaovao mahafaly. Ny voalohany indrindra aloha ny vaovao mahafaly raha araka ny hitantsika tamin'ny mpiandry-ondry teo dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny vaovao mahafaly. Izany hoe tenin'Andriamanitra ny vaovao mahafaly. Dia ahoana ary ny azoantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianarantsika soratra masina tahaka izao. Isika izao nahazo fampianarana maromaro. Eto izany tsika izao ny tenin'Andriamanitra milaza hoe fampamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i David dia Kristy Tompo. Izay zany izao ilay tenin'Andriamanitra ny anarantsika. Ny anatra koa izany tsika hoe tokony mampely ny vaovao mahafaly satria izay ny teneniny tamin'ny mpiandry-ondry. Amin'ny alalan'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka izao isika no mahazo vaovao mahafaly be dia be izay ho zaraina. Fa eo ihany koa tsika rehetra mivavaka daholo miangona miaraka amin'ny dada sy neny daholo dia misy tenin'Andriamanitra vakianao. Dia misy toriteny ao, toriteny paster, toriteny paster. Dia tsy matory, tsy mitapatapa, tsy mifampikitikika fa mihaino tsara satria amin'ilay tenin'Andriamanitra toriana iny ao ilay vaovao mahafaly. Dia ohatra izao paster miteny hoe tia antsika Andriamanitra. Vaovao mahafaly izany izay. Misy namantsika izay mbola tsy naheno an'izany mihitsy hoe kay tsika tian'Andriamanitra. Ohatra izao paster miteny hoe isika zazakely dia tokony hideran'Andriamanitra sanandranandro fa isika dia nataon'Andriamanitra tsara. Vaovao mahafaly ange izany nataon'Andriamanitra tsara be kay izany. Vaovao mahafaly izay dia tokony zarana amin'ny namana. Izany hoe ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra izany no ahazoana ilay vaovao mahafaly. Tsy mamorona ny vaovao mahafaly izay tokony hamparitaka antsika amin'ny namantsika izany dia izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany fampianarana, fanarana fampianarana ny tenin'Andriamanitra, fihainoana ny tenin'Andriamanitra any am-piangonana na amin'ny radio tsika indraindray maheno amin'ny fampianarana isan-karazany. Tenin'Andriamanitra izany ilay vaovao mahafaly. Dia izay zavatra tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, tsara daholo moa izany tenin'Andriamanitra. Dia ahoana indray ary ny fomba hampelezantsika an'ilay vaovao. Ny fomba hampelezantsika an'ilay vaovao tsy hoe kizy kely tsika dia tsy milaza vaovao ohatra ny amin'ny radio izany, tsy izay. Fa ilay tenin'Andriamanitra izay raisintsika izany dia mila tenentsika amin'ny namantsika. Misy ankizy izao izay tsy manatrika izao fampianarana izao tsy malala izy hoe misy vaovao mahafaly hoe efa teraka Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Dia tsy ny zazakely namantsika ihany koa fa raha ohatra izao antsika naheno toriteny, ny zavatra tena vaovao mahafaly be tamin'ny toriteny tonga tany an-trano, nisy olona tsy naheno dia anjarantsika izany. Dada sy neny raha ohatra tsy naheno izy. Na misy namantsika hoe dada be sy bebe nisy zavatra ohatran'izao vaovao mahafaly nolazaina tany am-piangonana. Tia antsika rehetra kay hoy ny Andriamanitra. Izay izany vitantsika zazakely izay.
Ary tian'Andriamanitra mihitsy tsika raha ohatra ka mizara zany vaovao mahafaly zany. Anankiroa zany zavatra tadidiana. Voalohany indrindra de ny vaovao mahafaly zaraina amin'ny olona de ny tenin'Andriamanitra. Faharoa ny fomba filazana ny vaovao mahafaly dia amin'ny alalan'ny fitantarana n'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny mpiaramonina amintsika, amin'ny ao an-trano, amin'ny mpiara-mianatra sy amin'ny manodidina antsika rehetra. Tian'Andriamanitra antsika hanatanteraka izany fizarana izany. Hiara-vavaka isika. Andriamanitra rainay ampianatra anay ianao fa zahay dia mahazo vaovao mahafaly avy amin'ny alalan'ny teninao. Androany zahay dia nahazo vaovao mahafaly ary tokony ampitainay amin'ny namanay izany. Dia ampio zahay mba hahay hitantara amin'ny namanay ny tenin'Andriamanitra rehetra izay ampianarina anay sy ny tenin'Andriamanitra rehetra izay henonay. Misaotra indrindra Jesosy io. Amen. Raha malala rehetra amin'ny tompo ampitomboina mandrakarivo amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hivavaka isika. Midera sy mankalaza me voninahitra anao mandrakarivo zay Andriamanitra. Indre ny fifalianay manan'andro vaovao ary tarihy ny fanahinao handray ny teny de teny fiainana, teny vaovao ihany koa. Fa na dia efa mamaky izany azy zay isan'andro san'andro de manakambara aminay isan'andro amin'ny fomba fiasanao mamoaka zava-baovao koa amin'ny teninao. Ianao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao antsika mofinaina nariavana amin'ity alakamisy 12 Desambra 2022 ity dia arak'izay hita ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa ny 1:12 hatramin'ny 7:12. Petera voalohany toko faharoa ny 1:12 hatramin'ny 7:12. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Areoka ho tsara ny fitondrantena anareo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina no ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay anendrikendrehana anareo mpanao ratsy. Ary noho ny Tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rainy hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra, hampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa, fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahora an'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raitsika manokana riavana izay teny nampitondrain'Andriamanitra ny apôstôly Petera eo amin'ny andininy 13 sy 14. Ivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary noho ny Tompo, averina tsara zany teny zany noho ny Tompo na hoe noho ny amin'ny Tompo, maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny raha iny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Rehefa malalo ny Tompo ao anatin'ity fiainan'ny fiangonana eo anivon'izao tontolo izao ity, dia tsy maintsy mijery amin'ny Jesosy mandrakariva isika. Ny asa rehetra ataontsika dia asa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mba hanatanterantsika ny asa tahaka izay fomba nentin'ny Jesosy nanatanteraka azy, amin'ny fomba fisaina, amin'ny fomba fiaina izay manahaka ny toetran'i Jesosy Kristy. Rehefa raisiny reto andininy anankiroa reto izay miresaka manokana mikasika ny fitondram-panjakana eo anivon'izao tontolo izao, ambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe rehetra voatendry ny olona
toy ny milaza hoe fa tsy Andriamanitra no nanendry azy. Milaza ihany koa ny manam-pahefana ra-pitsarana izay manafay ny mpanao ratsy fa midera kosa ny mpanao tsara, tsy de mba izany loatra mantsy moa zava-misy sao fa de ny mpanao ratsy ihany ny ovokovohana, ny mpanao tsara tsy de mba misy presaka, ndraindray koa aza ny mpanao tsara ovokovohany sasany. Fa na manao tsara ny mpitsara, na mpitsara izay tsy matahotra an'Andriamanitra fa manao kolikoly sy ny sisa aza, de ambara ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'ny tompo. Zany hoe jereo ny fihetsika Jesosy teo anatrehany mpitondra fanjakana tamin'ny fotoan'andro, mpitondra fanjakana izay tena masika, mpampiasa eritreritra, mpampiasa ny tsira fesimandidy, manjakazaka ary tena mampahory vahoaka, hatao anatin'izany ane no ny aina amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tety ambony tany, tahaka ny ahoana no natao. Fa tamin'ny andro ny Jesosy ny mpanapaka, zany hoe ireo tompon'andraikitra teo amin'ny fitsarana, tena difitry ny kolikoly ihany koa. Ary maro ireo nahita faisana vokatr'izany, fa hoy Jesosy noho ny amin'ny tompo. Ny aina tao anatin'izany vanim-potoana izany Jesosy ry hava-malala. Aoka tsy ho diso hevintsika ka etrehitra hoe ay, azo atao tsara izany ny manjakazaka rehefa mitondra fanjakana ny tena. Azo atao tsara zany ny manapatra fehefana ka rehefa mpitsara ny tena dia mampiasa izany toerany zany mba hampanakarena ny tena sy ny ankohona ny tena na fianakavian'ny tena. Tsy izany no ambara amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Ny ambara amin'ny tenin'Andriamanitra eto izao. Jereo Jesosy Kristy fa natongavany hamonjy ny olona rehetra. Misy tokoa ny mpitondra fanjakana izay mpanapatra fahefana, mampiasa izany mba hanjakazakana ka mampahory vahoaka. Mila famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy izany mpitondra fanjakana izany. Azo adinoina koa fa eo anatrehany ny fitsarana sasany na mpitsara sasany izay mandeha amin'ny tsy fahamarinana, mila famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy ny olona tahaka izany. Ary zany lay ambarany Jesosy eto. Ny vahaolana tsy ny mitrifana mandeha miady atsy na aroa, fa ny vahaolana de ny maneho ny fitiavany Jesosy Kristy ny olona rehetra. Ary zay lay eo amin'ny 7:7 manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahora an'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka, manana fomba fitondran-tena sy fomba fiaina hafa mihitsy ny fiangonana kristianina, ny kristianina isan'isany, satria te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitardalana antsika, azotsika misaintsaina tsara zay ny ambara amin'ny tenin'Andriamanitra zany, eo anatrehany zava-misy iaina ny firenena sy izao tontolo zao, amin'izao akatoko ny krismasy izao. Hivavaka isika. Jesosy ny teninao de mampianatra anay, aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina ho ianao. De mitarianay ny fananao masina fa matetika tsy hainay zany. Fa matetika izao tontolo zao ndray no mitarika anay. De lasa manao ny fanao zao tontolo zao, na de ny fiangonana antsona amin'ny anaranao azy. Fa nay masonao, mampianarana hahay manaja, hahay mitia, hanana fahatahorana anao Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay zany vavaka zany. Amen.